ho aminareo taranaka martyr ho anareo miaramila an Jesosy Kristy ho aminareo ny havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsay. Ny tenin'Andriamanitra akatsika afatra an'io ny havana. Hitantsika ao amin'ny filazantsara tatsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 10:20 ka hatramin'ny 7:20. Izany dia maneho ny teny nataon'i Jesosy ho an'ireto mpianany rehefa nirahan'i Jesosy izy ireo. Fa singantsika manokana amin'izany ny 2:20 amin'ity Matio toko 10 dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary hoalan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Mbola manohy isika riavana ny fianarantsika ilay teny fanevan'ny FJKM manao hoe ahoana moa? Andresy fijaliana ny fahavolombelona Tompo. Eo riavana no mila mianatra sika voalohany indrindra izay teny faneva izay ataontsika atao amin'ny FJKM kady fotsy dia tsy apetratsika amin'ny rindrina ohatran'ny any amin'ny fiangonana hafa, fa ataontsika aiza moa izay? Atao am-po zany. Rehefa atao am-po zany dia inona dia lasa fahamarinana zany. Dia rehefa fahamarinana zany aminao dia eken'ny vavy zany dia ambary zany mba ahazoana famonjena. Koa andeha ary sika iretona tsara lay loha hevitra mba ho masaka ao anatin'ny fotsika zany, fa tsy sanatria dia hoe apahapahan'olona vitsivitsy ihany no voavonjy nefa mba tonga aty amin'ny fiangonana ihany tsika. Ahoana hoe ilay loha hevitra tsika amin'ity volana Aogosty? Misaotra antsika tompoko. Ao anatin'izany hoe mandresy ny fijaliana ny fahavolombelon'ny Tompo zany nefa dia tsy azo adinoina ny andro androany, fa androany dia andron'ny Rahasalama martyr. Izy tsika no mahalala an'izany Rahasalama martyr zany. Ny fantatsika ankehitriny amin'izany Rahasalama zany dia hoe ohatra misy kolejy izay Ndravoangetry, tsy Rahasalama ny anarany io, kolejy Rahasalama io. Dia misy fiangonana izay koa ary anananareo hoe Anjanahary Rahasalama martyr. Dia fahatserovany ireny riavana fa izao i Rahasalama dia tsy izy zany fa olona tahaka anao izy, malagasy izy io. Ary mampiavaka anazy io dia malagasy voalohany vita batisa sy nandray ny fanasan'ny Tompo izy io. Nanaiky amin'i Jesosy Kristy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainana izy. Ary rehefa nanaiky izy dia nampiarahany tamin'izay koa ny zavatra nataony. Ka rehefa teneniny izy hoe izao nataonao rehefa Alahady, dia nandà izy hoe zaho Tompoko dia tsy miasa rehefa Alahady satria izay no takin'ny fivavahako. Dia rehefa nandà tahaka izany rehefa ny Rahasalama dia nohendrehana izy. Rehefa nohendrehana izy dia tonga hatramin'ny famonoana azy ary izany fanenjehana azy zany, ary nolefonina izy tamin'ny 14 Aogositra 530 zany hoe 1835. Zany hoe i Rahasalama zany riavana dia nanao ny aina tsy ho zavatra noho ny finoany an Jesosy Kristy, nafoy ny aina ho fankatoavany an Jesosy Kristy. Ary izany riavana no tena hoe vahavolombelona marina tokoa, mahafoy ho an'i Jesosy Kristy. Ary zany no mampijoro ny fiangonantsika tahaka izao. No ireo martyra vahavolombelona marina dia mbola afaka mijorontsika ankehitriny. Fa isika ankehitriny izao kosa ary mba manahoana isika ve mba martyra marina sa martyra sandoko sika sy martyra fopona? Manahoana tsika riavana? Mahavariana riavana rehefa raikitra ny ady atao am-piangonana, rehefa endrehana amin'ny fiangonana ny FJKM zao dia tsika koa anisan'ny lasa mitifitra indray hoe tena zao mihitsy indreo, ohatra hoe tsy izy zany ianao. Fa rehefa FJKM mankalaza amin'ny 15 taona no
dia zay mihitsy n'le izy tsy riavana fa na ahoana dia aoka sika tena hijoro marina hoe tena FJKM marina, martyra marina, vavolombelona marina fa izany tokoa mantsiny no tadiavin'ny tompo ankehitriny. Ary ity riavana ny tadidio tsara raha navelan'ny tompo ho latsaka ny rahan'ireny martyra ireny dia zesika ireny mba hahafahanao mitombo marina amin'ny finoana amin'izao ankehitriny izao. Koa esory ary alao izay rehetra manakanakana anao mbola tsy hitombo amin'ny finoana marina ankehitriny. Tapao ny hevitrao mba tena hoe hivavaka marina amin'ny Jesosy Kristy amin'izao sisa izao. Fa raha izay riavana ny momba ny rahasalama martyra, andesika hiverina amin'ny tenin'Andriamanitra hianatra amin'izay ny Matio 10:12. Ka ny ianarantsika an'io dia ataontsika toy ny hoe fanalahidin'ny fandresena ny fijaliana ny Matio 10:12. Fanalahidin'ny fandresena ny fijaliana io Matio 10:12 io. Atao fanalahidy zany io. Zany hoe io tenin'Andriamanitra io no ataontsika lakile andresentsika izay rehetra fijaliana fahorintsika. Izany hoe ny varavarana zany no heverintsika hoe fijaliana fahoriana fa hovahintsika io dia amin'izay tsika mandresy afaka mihoatra izany fijaliana sy fahoriana izany tsika kristianina. Fa mialohan'izany riavana dia te ampatsiahy kely ny tenin'ilay mpanetana tamin'ny mpandraharaha ara-baiboly ireny. Hoy ilay mpanetana tamin'izay ny japonais ozy izy dia izao ny fisainany rehefa misy fijaliana. Rehefa misy fijaliana dia lalana misokatriny ahafahana misondritra misimisy kokoa. Izany hoe ny olana ny krizy zany dia ahafahana misondritra misimisy kokoa irikiny isandrantana fa tsy sanatria hoe ny olana atao ampitanonjika ndray zay atao ahoana moa. Ny olana riavana zany dia tadidio tsara fa hiakarana totohatra ambonimbony kokoa io ho antsika kristianina. Koa amin'izao sisa izao ianao raha tojo fijaliana ianao, raha tojo fahoriana ianao dia ataovy mahatoky hoe tsy vitan'io ny fiainako fa misy zavatra tsaratsara kokoa homan'ny tompo anahy ao ambadik'io fijaliana io. Hitanareo ilay ankizy ireny rehefa le milalao trampoline ilay ankizy dia ahoana ny ataony? Midina aloha izy zay vao miakatra. Ary rehefa manao grisa koa izy dia inona ny ataony? Sahira ilay izy miakatra amin'ilay totohatra kely iny. Fa rehefa tonga ery izy midina dia faly ery. Dia ohatr'izany koa tsika kristianina mety hijaly tsika ao anatin'ilay fahoriana, mety hoe misedra n'iny tsika, mety mafy be amintsika izany. Kanefany rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia maivana io ary hifa ho azy io. Ary izay ny ampatrihivina n'ilay Romanina teo hoe miara-miaritra aminy isika dia miara-manam-boninahitra aminy. Andeha isika hianatra an'ilay Matio 10:12 teo. Izao riavana ny voalohany indrindra raha hoe lakile ny fandresena ny tenin'Andriamanitra io. Voalohany aloha ny lakile dia tsy afaka amahininina mihitsy raha tsy mipetraka eo amin'ny toerana izy. Sady zany tsy afaka mihitsy izy raha ataoko eto fotsiny lakile dia tsy misy dikany izy ohatran'ny lakile rehetrarehetra. Koa mila mahay maka ny toerana zany tsika kristianina. Ary mazava ny toerantsika kristianina hitantsika eto amin'ny 10:12 tapany voalohany manao hoe ary hoalan'ny olona rehetra ianareo noho ny anara. Izany hoe ny toerantsika kristianina zany dia amin'ilay toerana alan'ny olona rehetra. Fa maninona moa isika no alan'ny olona rehetra? Alana isika satria olona miavaka isika, olona manokana isika, olona manana ny Jesosy Kristy isika. Sa tsy izany tsika riavana? Zany isika. Dia rehefa tsy hanana ilay izy dia alana isika. Ary tsarovy tsara fa ity teny ity dia teny fanomanana ambaran'i Jesosy Kristy izao teny izao. Ary rehefa Jesosy Kristy no miteny dia matoky isika fa tsy maintsy ho tanteraka izany. Ary izao teny izao riavana dia efa tanteraka tamin'ny alalan'ireo apôstôly. Firy moa isan'ny apôstôly? 12. Ny ray nanino? Namono tena ilay ray Jodasy
fa ny folo kosa dia tsarovy fa martyramena izy ireo. Ino ty hoe martyramena? Martyramena zany hoe nandatsaka ny ainy. Alan'ny olona izy dia tapahana ny lohany. Ny sasany nantona tamin'ny hazo fijaliana fa nataony tsimbadika moa ny Petera. Fa izao martyra ray ihany ry havana ny martyra fotsy. Izany hoe tsy maty fa afaka mifindrafindra toerana tanàna araka ny tenenin Jesosy eo amin'ny 17 dia tsy izy io fa i Jaona naharitra hatramin'ny farany izy fa dia mifindrafindra foana izy, nanao sesy tamin'ny tenany foana izy io dia findrafindra. Dia ohatr'izany ry havana sika kristianina, tsika dimbon'ny apôstôly endrehan'ny olona tsika, kanefa ao anatin'izany fahakalan'ny olona izany tsika dia mijoro ho vavolombelon'ny tompo satria mantsy fantatsika tsara. Ahoana ny sitrapon'Andriamanitra teo kay le Jaona 5:12? Jesosy Kristy no ala an'izao tontolo izao. Dia ny mpanaradian'i Jesosy Kristy koa zany dia manino? Dia ianao koa zany manino? Raha manaiky an'i Jesosy Kristy marina isika. Fa eto ny olana ry havana. Isika dia matetika isika manao marimaritra iraisana amin'ny fiainantsika. Jesosy Kristy miteny antsika hoe isika ny fahazavana. Isika nefa sady tsika ho any amin'ilay maizina misy an'izao tontolo izao mandrakariva. Tsy sitraky ny tompo ry havana ny hanafangaro atsika amin'izany hoe maizina izany. Fa tsarovy tsara ty tenin'Andriamanitra hoe tsisy ifandraisany mihitsy ny mazava sy ny maizina, ny fahamarinana sy ny fahotana, ny mino sy ny tsy mino, ny tempolin'Andriamanitra sy ny sampy. Mifanohatra tanteraka ireo, mifanalavitra ireo, ka tsy afaka hitadiavana marimaritra iraisana hoe alao no mba sady manao kely ato no manao ato fa tsy fantatra izay avondry. Tsy ry havana, fa na isika miaraka amin'ny Jesosy Kristy na isika tsy miaraka aminy fa manao izay ataontsika. Koa androany ary re tompoko, entanina isika mba tena hoe hijoro marina amin'ny finoana, ka na dia ala an'izao tontolo izao aza isika dia tsy ho kivy amin'izany satria misy tiantsika mihoatra lavitra noho izany. Dia izy ilay tiantsika izay? Jesosy Kristy zany. Ary Jesosy Kristy miteny aminao any amin'ny Romanina any hoe manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Koa matokia ary ianao fa nahala an'izao tontolo izao aza ianao dia mandresy, manoatra noho ny mpandresy ianao satria Jesosy Kristy dia tiantsika ry havana. Ary ty ry havana no misy zavatra kely tiako ampisainana antsika. Tsika avy afaka ohatrany mandinika kely misaina kely hoe ny volana. Hitantsika ny volana misy dingana 4 lalovana isam-bolana. Voalohany feno manana izy, sady izay feno manana dia tsinam-bolana dia maizim-bolana dia tsinam-bolana. Dia tsika kristianina koa ry havana dia aoka sika isaina hoe aiza ho aiza misy atsika. Isika ve le tena hoe ao amin'ilay feno manana, izany hoe feno hazavana. Sa tsika le ao amin'ilay tsinam-bolana le hoe sady mainty ny mazava, eo hoe tsy hita moa fa dia atao hoana izy ty. Eo hoe tsika sa tsika le tena hoe any amin'ny maizina fa hoe mba mivavaka ny olona dia mba mivavaka ihany satria ao amin'ilay atenatenany ihany koa. Mampisaina antsika ry havana izany mba tena hoe ho mazava marina isika, mba ho tena hifikotra amin'ny Jesosy Kristy isika, ka na inona fahakalan'izao tontolo izao dia tena hoe mbola anaiky an'i Jesosy Kristy isika. Fa eo mantsy no toerantsika ahafahantsika mandresy. Fa raha miaraka amin'izao tontolo izao ngentsika tsarovy tsara, fandresena mandalo no mety ho anananao, fandresena miserana ihany. Mety hoe zao ianao no mety hoe tena manan-karena be kosa amina fa zao no natao na hoe izao, fa tsarovy fa tsy maharitra izany. Fa ho azy ho anao izay kristianina mino an'i Jesosy Kristy dia mandovy isika, manantena n'ilay fiainana mandrakizay atolotra Jesosy Kristy isika. Koa entanina ary ianao, entanina isika ry havana, tena hoe anaiky an'i Jesosy Kristy marina mba ho tena vavolombelon'ny marina tokoa, ka nahala an'izao tontolo izao azy tsika dia tsy maninona izany. Alao izy akahala ihany fa ho reraka eo foana izy
tadidio tsara ny afa-tsy ndray aman-drenitsika hoe mpanetsika nge dia mivovo aoriana ihany e, fa itsika dia mibanjina an' Jesosy Kristy izay eo anoloantsika. Koa aza variana ry havana mijery an'ireny mpakahalantsika ireny, fa andao sika iroso hatrany, fa izay mantsy no ahafahantsika mandresy ny fijaliana. Sa inona le resentsika amin'izay? Raha miroso tsika dia inona ny resitsika? Fijaliana sy fahoriana, olana resitsika zany a rehefa mijery an' Jesosy Kristy tsika. Fa raha vao mijery aoriana tsika dia manino tsika? Resitsika ry havana. Koa androany ary mahaizy ianao mipetraka tsara, mahaizy ianao mijery aloha, ary izay koa ny anaovana ny maso io atao eny aloha io fa tsy atao any arina, hoe jerevana an'le mpanenjika aorianao. Ho reraka eo ianao raha manao an'izao foana eo amin'ny fiainana, fa atao an'izao io mialoha io dia andao azontsika ry havana hitoetra tsara amin'izay hoe mijery mialoha izay ahafahantsika mandresy ny fijaliana. Fa manarakarak'izay ry havana, rehefa mipetraka eo amin'ilay toerana tokony hitoeran'ilay fanalahidy, izany hoe eo amin'ilay lavaka kely iny dia mila ahodina izy io, ahodina dia eo amin'ny fanodonana anazy iny mila faharetana io. Dia mazava ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 2:20 tapany 2 manao hoe haritra hatramin'ny farany no vonjena. Teny haitsika kristianina fantatry hoe izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Zao ry havana ny tadio, raha miteny an'io Jesosy Kristy dia voalohany aloha teny fampaherezana ho antsika izy io, ary manarakarak'izay dia teny fampanantenana ho antsika izy io. Fampaherezana io satria zao ny tiano ambara amin'io hoe isika raha maharitra aloha tsika dia tsy maharitra maina akory ntsika hoe mivavaka ka tsy hita ihany izay vokany. Tsy ry havana, fa tsy maintsy misy vokany io. Ary ny tenin'Andriamanitra dia mampanantena antsika hoe andray ilay satro-boninahitra iny tsika fiainansika rehefa maharitra hatramin'ny farany. Koa entanina isika mba tena hoe atoko marina tokoa. Nisy fahoriana ry havana nandalo teto amin'ny fiangonantsika tamin'ny herinandro ity, dia ilay Timoty 2:4-7 iny moa matetika iny ambara. Dia ambara amin'iny hoe natanteraka miazakazaka atsika, dia isika tsirairay eo avy dia tadidio tsara fa miazakazaka isika ety amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Dia ao anatin'izany dia hoe miaingitsika rehefa teraka tsika dia miaingy zay. Dia rehefa ny fiafarantsika izy, rehefa maty tsika, sa tsy mbola nareo mbola velona rehefa maty? Amin'ny maranofo dia izay, fa finoana dia mbola hoe miaina mandrakizay tsika. Fa izao ry havana tiako tenena amin'ilay izy hoe isika zany mikendry izay atongavana any amin'io farany io, le farany tandrotsika. Dia rehefa miazakazaka isika dia mila maharitra isika, fa tsy hoe eny am-pandehanana eny tsika dia mbola mahita an'izay mivily lalana kely makary. Zao koa efa fiteny ny fandehanana bus any hoe atsasa-dalana. Isika kristianina ry havana tsy manao an'izany hoe eny atsasa-dalana dia miala, fa tsika dia atsaiza tsika amin'ny farany jusqu'à la fin tsika zay. Dia aoka isika ry havana tena hoe aharitra ahitoetra eo amin'izay nametrahan'i Jesosy Kristy, fa izy mantsy no mampahery antsika an'izany. Fa fanantenana ho antsika koa ity hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Haitsika tsara tindrery tsara ilay hoe tsy foana tsy akory ny firaisan-aina ao amin'ny tompo. Dia itsika koa ry havana entanina isika hoe rehefa manao asan'ny tompo isika dia tsy hijery ny zavatra hita amintsika maso hoe zay le nama mba nanao décorna 4 taona ihany dia mbola tsisy mba récompense, tsisy valisoa mihitsy, fa dia atao mitady rakitra dia mibata an'le anina fandraisan'iny foana. Tena manjeraka izy ity, fa aloha hoe janona kely dia hiteo ihany rehefa antitrantitra indray. Tsy ry havana, tsy izany io fanomponan'Andriamanitra io, fa mila maharitra isika. Fa Jesosy manome toky antsika an'io hoe ny famonjena ry havana rehefa nomeny anao dia tazomy io mba ho antoka ho anao hatramin'ny farany. Fa tsy hoe nahazo dia somary hisaka kely aloha androany,
dia raha pitsondray velonety tsotra izany ry havana tsy lalaovina ohatr' izany ny famonjena nomeny Jesosy Kristy antsika io fa tazomina mafy io ifikirana io koa aoka isika hitandro an'izany famonjena voaraintsika izany koa ao anatin'izany ary aoka isika tena hoe aharitra amin'ny fiainana marina ry havana fa amin'izao fotoana izao dia tena hoe miodina aingana daholo ny zavatra rehetra maika daholo ny zavatra rehetra sady izany maika lavintsika ny sakafontsika raha lasa 3 minitra dia masaka ny paty moa ohatra izany lasa izany ny fiainantsika rythme be instantané foana résultat kanefa ny finoana ry havana tsy atao ohatra izany hoe mila vokatra dia raha vao tsy mety eto ohatra androany aza ohatra hoe angataka ny tompo manany any tena ka hoe mba hahazo vady dia tsy mahazo vady zany dia tsy hivavaka raha pitso tsy izany ry havana amin'ny fiainantsika kristianina tsy izany hoe satria izany tsy nahazo dia andeha aloha ifindrariana ary fa mitoetsy aho ianao fa manana ny antony tompo mahatonga mbola tsy tonga ilay izy dia isika koa ry havana entanina mbanana faharetana tahaka izany fa tsy sanatsy hoe vao misy olana kely ka tsy voavahan'ilay fivavahana dia andeha aloha ary amin'ny alina kely ary fa ny arivo nohatra ny tena mahavita fahagagana be sanatsy ry havana izany tsarovy fa zao fiangonantsika izao dia fiangonana voasedra izao finoana izay toriana sy zaraina eto dia voasedra ny taona ry havana isika dia efa rondrataona ny midiran'ny misionera teto amintsika kanefa koa ireo misionera ireo dia efa nandray avy amin'ny apôstôly ireo ka ny fiangonantsika izany dia efa tany amin'ny 2 taona tany no efa nijoro koa aoka isika tsy iovaova tsy vadibadika isika na inona fahasaharotana na inona zavatra lalovana fa aharitra isika fa izany mantsy no ahafondry atsika nambara tamin'ny izao afatra izao ary ry havana fa ny fanalahidy ny fandresena ho atsika kristianina dia tsy inona fa ny fanekena ny fankalan'izao tontolo izao fa efa nomanin'i Jesosy Kristy mantsika satria isika izao dia efa nividian'i Jesosy Kristy ary faharoa dia hoe maharetitsika amin'ny fivavahana hitoerana amin'ny famonjena fa izany no ahitantsika fandresena izany hoe raha fehezina tena hoe faran'izay koa izany izao toriteny izao dia hoe MAE dia inona indray ty MAE ty paster MAE dia hoe mahareta sy ekeo mba handresenao zay mahareta sy ekeo ny fahakalana mba handresenao man'Andriamanitra irery ry havana ny voninahitra fa ny fiadanana sy ny fandresena izay omeny Jesosy Kristy atsika dia ho atsika rehetra amen